tomboko lahy sy tomboko vavy. Ny voalohanteny dia ny fisaorana amin'ny fanasananay ao atia Russie zay firenena eritreretinay fa hanampy anay bebe kokoa amin'izao fotoana mbola sarotra ny Madagasikara zao politika sy ny ekonomika. Izahay dia faly zao fahatongavanay eto zao dia fanehoana amin'ny firenena rosianina ny fahavononanay iara-iasa amin'ny firenena rosianina amin'ny lafiny rehetra izay voalazanao teo Andriamatoa Filoha, ny resaka sosialy, ny resaka fampianarana, ny resaka fahasalamana, ny resaka angovo sy ny hydrocarbure, ny resaka infrastructure sy ny lafiny ara-miaramila vonona amin'ny fiaraha-miasa tanteraka ny firenena malagasy. Hanokatra fiaraha-miasa vaovao taoriny 5-20 taona zay efa niarahana hatramin'izay Andriamatoa Filoha dia vonona hanokatra fomba fiaraha-miasa vaovao firenena rosianina zay mba ohatra ao an'Afrika. Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.